Asepy Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiary madinika sy salantsarany dia manolotra anao ny vaovao. Nanome fanazavana ny RCC ny antokona ny vondrona ara-dalàna tamin'ny fotoana nametrahana ny antota taratasy firotsahako fidina ary nahazo ny depite maronisa tamin'ny voka-pifidianana no manolotra ny anaran'ny praiminisitra. Manoloana izany, fantatra tamin'ny fomba ofisialy androany fa manohana ny filoham-pirenena ny vondrona VPM MMM. Ato anatin'ny 2 volana, mbola ho sarotra ho an'i Madagasikara ny arina amin'ny fitotonganan'ny sandany ariary. Amin'ny faran'ny volana Martsa na ny fandohan'ny Aprily ihany vao ho tonga ireo vola vahiny tamin'ny fanondranana nandritra ny taona 2012. Tsy fandriampahalemana, lasibatra ny tranombarotra vahiny, caméra de surveillance 3 no aparitaka eto an-drenivohitra. Basy niparitaka hatramin'ny taona 2012 no entiny jiolahy manafika ankehitriny ho ny avy amin'ny polisy-pirenena androany. Ary farany, UNU mahavita manainga ny kodiaran'ny kamionety entiny amin'ny 100 ao anatin'ny 2 minitra sy 40 sekondra no namitana izany. Mihodidina ny 40 ny fiara ao anatin'izay fotoana izay, io indray ny zava-bita miavaka entina aminao androany. Ny andindininy avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara, findramam-bola tsara lanja, fiahina ny ankohonana. Ankafaliana indray no iarabananao tompo-kilasy tompo-vavy tonga ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao lehibe faharoa eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV anao amin'izao fotoana izao. Asaina ampanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo mahakasika ny raharaham-pirenena no indro hoentsika nomboana ny fotoana amin'ny ity takariva ity. Anaiky ny anaran'ny praiminisitra ho atolotry ny mampara eo ve ny filoha Era Jonary raha toka tsy mifanaraka amin'ny tondrefy apetraka izay anarana omen'ny mampara. Taoriny ny fanazavana izay nentin'ny ACC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Io arivo moa tsy nisy nandray finday avokoa ny akamaroany ireo alohandohany eo anivon'ny mampara izay nokasainy ny mpanao gazety akana ny vaovao momba izany. Fantatra ary moa fa nisy ihany koa ny fivoriana izay nataon'izy ireo hatramin'ny hariva teo ary manatrika izany fivoriana izany ny filohan'ny teteza mita teo aloha Andry Rajoelina mety hivoaka dia ny Rapitso Maraina anombohan'ny fivorian'ny parlemanta araka izany ny anarany avy amin'ny Amapara. Anarana maromaro moa no miverimberina ny an'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina eo ihany koa ny anarany Maranty Jean de Dieu sy Yaja Resampa. Afa manoloana ny fivoahany izay fanazavana avy amin'ny ACC izay hatrany tamin'ity androany ity dia nihoana tamin'ny mpanao gazety ny vondrona politika VPM MMM notarian'ny filohany Ajo Andrianarivelo mazava ny an'ity vondrona politika ity fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no katsainy ka antony hanambaran'izy ireo ny fanakekaizany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana fanadihadiana mahakasika izay. Mazava zany zao taorian'ny didy navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia ny mampara no manolotra ny anarany izay ho praiminisitra. Fanolorana ihany nefa ny azy ireo araka ny fanazavana izay nomeny ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny ACC fa ny fanendrena kosa dia mijanona ho an'ny filoham-pirenena. Ho an'ny malagasy miaramiainga na ny MMM dia manaiky izy ireo izay voalazan'ny lalàna. Anisan'izany ny mahara-dalàna ny vondrona politika izany hoe voasoratra ny anivon'ny ministeran'ny atitany tao alohan'ny fifidianana nisy. Mampanga ny majoritaire ka légalement constitué izy en tant que parti ou groupement de partis politiques dia izay manara-dalàna dia kena izay fa ny manendry ny prime ministre dia mbola mazava tsara ihany koa anatin'ny lalàna le avy teo raha tsy diso milaza ihany koa fa ny filoham-pirenena no manendry azy. Ny filompanorina ny MMM raha teo izay efa nanambara fa tsy voatery hitovy tandokangany ny rehetra saingy tombotsoan'ny firenena dia azo atao tsara ny fifandaminana. Noho izany tsy azo atao ankela-bao intsony ny fiainan'ny firenena indrindra amin'ny lafiny fampandrosoana izay.
azo alaina ohatra amin'izany ny zava-mitranga nandritra ny tetezamita izay nisy ny tsy fifankazahoana teo amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ny filohan'ny tetezamita. Ao anatin'ny fanaovana politika tsy voatery hifanaraka foana akory hoe hitovy tady dokanga ka izay zavatra tenenindray dia hokeniny anankiray fa ny fandaminana ny tena zava-dehibe ary tokony samy hatsapan'izay ary voaingantsika teo ny aina ny olana amin'ny hoe misy tsy fankazahoana teo anivon'ny premier ministre sy ny filohan'ny tetezamita tsiraindray ka raha fahitantsika fa zavatra tsy mety eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia tokony mba zavatra mety ny ezahana toizana eto amin'ity firenena ity. Ny zavatra mampalahelo mantsy matetika dia ny zavatra tsy mety ihany ny ezahana toizana fa ny zavatra mba hita hoe mety sy tsara dia adinono regny. Manoana tanteraka ny filoham-pirenena ankehitriny araka izany ny vondrona politika MMM ka izay olona vonona iaraka hiasa amin'ny filoha dia afaka miara-miasa ihany koa amin'ny malagasy miara-miainga. Ny MMM raha teo dia hiaro ny tombontsoan'ny malagasy no tanjona ary tsy hiaro ny tombontsoan'olo tokana na eo anivon'ny gouvernemanta na eo anivon'ny parlemanta. Eo amin'izay tontolo politika izay hatrany dia fanovana miainga amin'ny lalàna manakaiky sy mitondra ny amin'ny fampandrosoana no tokony apetraka eto Madagasikara hoy ny MMM na ny malagasy miara-miainga androany alohan'ny fifidianana atao eny amin'ny faritra sy ny anivon'ny commune. Nitovy hevitra amin'izay fandaran'asa izay ihany koa ny filoham-pirenena ankehitriny. Mara teo moa ny lahara-pahamehan'ny ny VPM MMM no mifanotsy tamin'ny fampanantenana ny filoham-pirenena tamin'ny fampilezakevitra fihodinana faharoa toy ny tsy fandaovam-bola eny anivon'ny sekolim-panjakana ohatra. Fanadihadiana mahakasika izay no arantsika. Miainga amin'ny fanampiana ny vahoaka ifotony sy ny fifanantonana ireo tompona ndraikim-panjakana no ampisy ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Efa tafatsangana izao ny andrim-panjakana toy ny anteny meram-pirenena ka afaka andinika ny lalàna manakaiky sy manampy ny vahoaka. Voalohany moa no tokony dinihan'ireo mpikambana eo anivon'ny parlemanta ny mikasika ny fitsinjaram-pahefana izay efa tamin'ny taona 2017 no nisy ny fandinihan'ny lalàna izay efa nilozan'ny toetrandro hoy ny avy eo anivon'ny MMM. Noho izany dia tokony nisy ny lalàna mikasika ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana marina alohan'ny siny ny fifidianana any amin'ny faritra. Vonona ny ady amin'izany ny solombavambahoaka MMM ary efa vonona ny volavolan-dalàna mahakasika izany. Zay dia mangataka amin'ny anaran'ny malagasy miara-miainga mba sina lalàna vaovao mikasika an'ireo vondrom-party tsinjaram-pahefan'ireo alohan'ny hitombohan'ny fifidianana any amin'ny faritra sy any amin'ny commune satria isan'ny etaetan'ny vahoaka maro ary isan'ny programa nasanay izay napetraka nahitran'ireny fifidianana ireny mba hisiny tena fitsinjaram-pahefana maro. Ny sosialim-bahoaka ahafahana mijery ny zanaky ny malagasy amin'ny tsy fandaovam-bola eny anivon'ny sekolim-panjakana, ny ady amin'ny kolikoly, fametrahana fanjakana marina eny anivon'ny fitsarana ary ny fijerena ny fitantanana ny raharam-panjakana. Ireo no anisany nanosika ny MMM iara-dalina amin'ny filoha ankehitriny. Sarotin'ny MMM na ny malagasy miara-miainga amin'ireo lafiny rehetra ireo ary efa mila fanovana tanteraka ny malagasy amin'izao fotoana indrindra efa anatin'ny rafitra ara-dalàna. Ny filoham-pirenena ankehitriny raha teo izay efa nilaza izany nandritra ny kabary izay nataony. Mahita fa tena vonona amin'izany fiaraha-miasa zany marina ny fampandrosoana zany marina ny filoha ka izay natonga nanapa-kevitra ny anoana azy. Anisan'izany dia ny hoe misy ny fanaovana ny sekolim-panjakana tsy andaovam-bola. Izay eto malagasy miara-miainga dia sarotiny amin'izy io ary isan'ny any to politika sy candidat ilatsika filoham-pirenena nangataka an'io izahay tamin'ny fampelezan-kevitra ary eminareo fa tamin'ny kabary nataony dia efa isany ny fanomezan-toky nomen'ny filoham-pirenena ny koa zany ka mifandrina-dalana tsara amin'ny politika ny malagasy miara-miainga. Eo koa ny fanorenana ifotony fanjakana amin'ny alalan'ny famakina ady amin'ny kolikoly ary tsy natao ambava le izy ary zay moa nangatahanay taminy tsy atao ambava tsony ny ady amin'ny kolikoly fa tena mpiarina marina hitanay fa misy ny ezaka sy ny finiavana. Fanao metrika fampandrosoana eny fotony sy fanatonana ny vahoaka dia efa marika ny fisian'ireo solombavambahoaka avy amin'ny MMM isam-paritra izay misa 440. Isy ny fiara-miasa amin'ireo teknisiany eo anivon'ny malagasy miara-miainga ahafahana manatanteraka ny asa. Manome toky aonay tahaka ny vato na telimamba izany ately na tsy miova tarehy aloha tsy miova loko. Isy fanampiny ihany koa ny solombavambahoaka avy amin'ny MMM ho an'ireo distrika 4 izay mbola hisy ny fifidianana Averina.
marihana fa nisy tamin'ireo candidat ny MMM noho ny tazana ny laharana voalohany sy faharoa tamin'ireo district izay amerenana ny fifidianana ireo. Ny malagasy miaramenga raha teo izay manana candidat vonona hifaninana amin'ny fifidianana ny Braomaharitra eo anivony ny antenimieram-pirenena. Nampifantarina tamin'ity androany ity moa ireo solombavambahoaka misa 420 avy eo anivony malagasy miaramenga izay hiatrika ny fivoriana rahampitso eny anivony antenimieram-pirenena. Fa manoloana izay raharaha politika izay dia mampitandrina ireo izay mini manao kajikajy politika ka handrava izay fanatsangany vahoaka ny vovonana ambalam-bahoaka. Ho azy ireo ary dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana sisa no ahafahana manaisitra filoha eo amin'ny toerana. Anton'izany moa ny filazana ity vovonana ity fa tetika izay adiavany ireo vondrona sasany maronisa anendrena ny prime ministre sy ny filoha ny antenimieram-pirenena. Fanampanazavana. Fa maninona no iadina mafy ireo toerana roa reo dia fa manana iasa ady zay so dia ho tonga amin'izay na hoe zay koa no tiana hatongavana aleo tonga dia zay no apetrakay matsikaritra zay fa so dia zay no tiana hatongavana ary ohatrany mampieritreritrana ihany koa ny fanomezana anaran'olona ho atao premier ministre raha ampifandraisina amin'izay le triomvirat zay hoe so dia tsy hoe so dia fa somary hitanay taratra fa kajikajy ka nametranay sady deny zao ary fampitandremana ho an'izay olona laim-panay ho tonga amin'izay zavatra zay fa safidim-bahoaka io ary efa nitenenay tamin'ity toerany ity fa niza ho lany eo niza ho laniny eo izay ambalam-bahoaka dia hiaro an'izay safidim-bahoaka izay. Fa somary fanina ihany kosa ny mpanara-bavao etsy amin'ny Magro. Araka izany dia mbola mitohy mitaky ny fidin'ny Ravalomanana no lalana tokana azo ifampiresahana ny etsy amin'ny Magro raha toka efa naneo ny fahavononana izy ireo hiara-iasa amin'ny filoham-pirenena ny olony Magro sy ireo député sasany eo anivony izany ankolafy Ravalomanana izany. Mbola misy moa ny olona eny amin'ny Magro isan'andro raha toka efa ho tapa-bolana izay no tsy niditra an-tariby intsony ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Fanampanazavana. Tamin'ny fahatongavan'ny lalao Ravalomanana farany teo ny 4 febroary lasa teo zany no nainona farany ny vaovao momba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tsy nisy antso atariby mivantana intsony taorian'izay. Isan'ireo tsy tazana ety intsony ny Dr Jean-Louis Robinson sy ry Mambra Kotoarvelo. Ireo olony Ravalomanana eto Magro kosa mbola manohy ny tolona. Mody dada mivoaka ny gadra politika misokatry ny ainao manjerina katona. Ireo no fepetra afahana miara-miasa. Tamin'ny ray orana andalovanay ny tety amin'ny Magro Beorika androany eo mpiandrasana ireo lohandoham-pisorona ireto mpitokana ireto. Roland Ravatomanga no fantatra fa mpitarika izany. Ho azy ireo tsy mbola voaza ny fifanarahana rehetra natao sy ny teto hatramin'izao. Manao anso afony sadek zahay ny Troika, ny Union Européenne, ny États-Unis. Nisy taratasy soniavina nanomboka tamin'ny tagny Seychelles hoe tsy milasaky président Ravalomanana, tsy milasaky Andra Joël, retour sans condition. Anatin'ny tondrozotra anie zany. Mbola misy taratasy fanarahana koatra tondrozotra. Tsy vitan'izay. Fa mbola niterena koa i dada anao hoe raha tsy milasaky neny esorony izy retour sans condition raha ohatra ka manohana candidat. E nanohany zay docteur Jean-Louis Robinson. Zahay nanohany fa sy n'olony movansy toananay Jean-Louis Robinson. Rehefa sy lany izy ka nanaiky ny safidim-bahoaka zay koa tahaka an'izay satria izy tompony aza sy manaraka an'izay. Tsy hijanona ny tolona araka izany. Vonona mifanohizana ny fampihavana-pirenena ireto mpitokana ireto ary anaiky ny fifampiresahana raha toka misy ny fifanekena mifodian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Raha ohatra ka mifanaraka amin'ny fampodiana ny dada ny fahazahoana seza miandrim-panjakana dia raha isika na prime ministre io na ny président ny assemblée zay ngambany ny anay mouvance Ravalomanana. Tsy anitsony kosa ny adevitra raha ny fanadidina natao. Efa miomana andrafitra ny maronisa anohana ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny ankolafy Ravalomanana manoloana ny mapara izay anendra ny prime ministre taorian'ny fanazavana nentin'ny HCC androany. Kianjaro samihafa araka izany no ilalovan'ny pomban'ny Ravalomanana ny anivon'ny antenimiera sy ny eny amin'ny Magro. Anao hetsika goavana eny Tanjombato ireto mpiaradia amin'ny filoha teo roa ireto amin'ny asabotsy ho avy izao. Fa eo amin'ny lafin'ny ara-teokarena kosa indray dia ao anatin'ny rovolana mbola ho sarotra ho an'i Madagasikara ny arina amin'ny noho ny fitotongan'ny ariary amin'ny faran'ny volana marsa moa na ny fiandohan'ny volana aprila no any vao tonga ireo vola vahiny tamin'ny fanondranana ho an'ny taona 2024. Tsy manana tahirim-bola ihany koa ny banky fobe ny Madagasikara antony tsy ahafahana manohatra manoloana ny fitotongan'ny ariary. Ilta Asinjo no mitondra ny fanadidina.
raha ny tokony ho izy nitahiry ny volamena miampy ny vola vahiny ampijiry ny sehatra fandraharahana no antoky ny fiazonana ho maro-toerana ny vola ariary mandalo fotoatsaritra nefa ny mizana ny tahirim-bola eto amintsika araka ny fanazavana izay azo avy amin'ny ministera ny varitra 3 volana aorian'ny nahataperan'ny fitoampanondranana no tsy maintsy ampidina eto Madagasikara ny vola vahiny nampijirina izany hoe mbola amin'ny faran'ny 3 volana voalohany amin'ny taona vao hita amin'ny tsenan'ny fifanankalozam-bola ny vokatra izany raha ho an'ny taona 2024 manodidina ny 7,900 sy 7,000 sy 7 hetsy tapitrisa DTS na 5.7 miliara ariary anoany ny vola nampijiry ny fanondranana entana nakany ivelany izany hoe manodidina izay ihany koa ny vola andrasana amin'ity taona ity. Etsekilan'izay taorian'ny 20 aprily 2024 namoahany filan-kevitry ny ministra ny tsy fahazoan'ny mpandraharaha manondrana volamena intsony ny banky foibeny Madagasikara no miandraikitra ny fanaovana izany. Hatreto anefa tsy nisy ny fanambarana fivarotana nataon'ny banky foibeny Madagasikara. Tsy misy ihany koa ny fanambarana nataon'ny mpandraharaha tsy miankina. Vokatra izany very any amin'ny varomaizina avokoa ny volamena malagasy. Isan'izany ireo tratra tany Komoro tamin'ny taona 2024 izay tsy tafaverina intsony teto Madagasikara. Raha toka nahatratra amin'ny 50 kilao ny volamena ny voakaradalana teto Madagasikara tao anatin'ny 3 volana talohan'ny voany io didy fandrarana io tsy misy tsony izany amin'izao fotoana izao. Ny toeram-pitrandrahana iray any Betsiboka antsoina hoe Antanimbary fotsiny anefa no efa mamoaka volamena hatramin'ny 5 kilao isan-kerinandro. Hatreto aloha arak'izany tsy mitondra na inona ho an'ny tsena fifanankalozana ara-bola eto Madagasikara ny fananantsika volamena betsaka tsy mbola misy raha teo ny toerana na ivo ahafahana manamarina ny kalitaon'ny volamena malagasy raha ny kalitao eken'ny tsena iraisam-pirenena 7,700 faingo 5,700 grama no tahan'ny volamena tokony ho hita ao anatin'ny brikim-bolamena iray kilao. Io tranga io izay isan'ny sakana tsy ahafahan'ny banky foibeny Madagasikara manao fifanankalozana na fivarotana volamena eo amin'ny tsenam-bola iraisam-pirenena fomba izay fanaon'ny firenena matanjaka ara-toekarena eran-tany. Eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia anisan'ny Baska Laknikov izay very tany fianaratsoa tamin'ny taona 2024 ireo noentina nanafika tetsy Antamena ny asabotsy alina teo. Fanafihana moa teo amin'ny 9 izay nahitana taratra ireo fitaovam-piadiana ireo tatoato. Bezaka mampiasa izay fitaovana eo ampelantanana ihany koa ny ao anivon'ny mpitandro ny filaminana nanenjehana sy ikaroana ireo mpanao ratsy mirongo basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Misy ihany koa moa ny fiaraha-miasa maro anampiana anaraha-maso any filaminana eto an-drenivohitra raha ny voalazan'ny ministry ny fiarovana anatiny androany fanadidiny Zora Kotondrina. AK47 CPA basy anisan'ireo mahery vaika eto amintsika no nampiasaina tamin'ilay fanafihana amin'ny tapiadiana ny tranga farany herinandro teo. Raha tsy ahivina trano fisakafoanana sono iray no notafihan'ireo jiolahy basy. Lasany tamin'izany ny vola manodidina 9 tapitrisa ariary tao anaty kofra sy tao amin'ny kaisy. Tsy nionina tamin'ny fakana vola ireo jiolahy fa voalaza fananolana tovovavy iray mpandroso sakafo ato. Teto amin'ity lalam-by ity no nitsoaka ireo jiolahy ary mbola hita tetiny dia ambala izay nitifiran'izy ireo. Araka ny ambaran'ny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana, isan'ireo basy iray kamion very tany fianaratsoa ireo nampiasaina tamin'ny fanafihana maromaro teto an-drenivohitra tato ato izay. Dia isaky ny reny le nisy fihetsiketsehana teto amin'ny firenena ireny enga dia nisy basy very ary maro izy ireny angamba tsy olazaka aminareo fotsiny ohatra hoe tany fianaratsoa tamin'ile fotoanany 2002 ireny nisy basy tamina camion anankirenga izay nanafihana ny olona nanao renfort avy tao Antsirabe tao amin'ny ana tao tsisy hitandre reny basy reny ohatran'izay koa ny zavatra nisy teto Antananarivo ka ireny Kalaknikov reny zany matory reny mbola miparitaka any dia no antony anankiray azo ilazana fa hoe nahatonga ny fiparitahan'ny Kalaknikov ny fisiny reny événement maro isan-karazany teto amin'ny firenena reny. Hamafisina araka izany ny fiambenana sy ny fanentanana am-poniny eto an-drenivohitra. Isy ny fiaraha-miasa amin'ny commune, mpandraraha ara-toekarena sy ny haino aman-jery samihafa manomboka androany. Isan'izany ny fandarana ho tontosaina ao amin'ny haino aman-jery mpanjakana isan'andro. Isy ihany koa ny fanaraha-maso ny toerana rehetra eto an-drenivohitra. Dia apetraka le appareil d'alerte taloha angatahana hisy fivoriana zany ho atao indrindra le opérateur financier rehetrarehetra reny hisy fivoriana ho atao ahafahana mametraka an'ireny alerte ireny izay mifandray amin'ny commissariat farany akaiky indrindra ahafahana manatanteraka angany ny intervention amin'ireny toerana ireny raha sendra ka misy ny ataka. Manomboka eto
hojerena ihany koa ny momba ny fifamoivoizana eto andrenivohitra indrindra ny amin'ireo toerana betsaka mpandalo sy betsaka fitohanana isan'izany ity lalana ety Nosy be ity. Isy ihany koa ny fiarah-miasa eo amin'ny polisy nasionaly sy ny avy eo amin'ny kominina ambonivohitra Antananarivo amin'ny fametrahana ny fotodrafitrasa ilaina amin'izany toy ny fanamboaran-dalana, ny feu tricolore ary ny marquage au sol. Eo amin'izay lafiny tsy fandriampahalemana izay dia basy kilalao pince couponte ary antsy no nampiasainy ny mpamakitrano ampitahorana ny tompotrano. Mpamakitrano iray moa no voasambotra ny polisy sy ny andro matsibokon'olona tamin'izy mamarena teo am-pihomanana andeha hamaky ny trano ity tovolahy ity no voasambotra ny polisy avetsy amin'ny boriboritany vadimy. Anisan'ny bande de six izy ity ary efa nisy ihany koa ny namany Rola izay efa nidoboka eny Antanimora tamin'ny herinandro lasa teo. Niakatra fampanaovana androany moa ity tovolahy ity ary efa nalefa vonjy-maika eny Antanimora miandry ny fitopitsarana azy. Atany Ranohira kosa indray dia vehivavy iray no maty anity amin'ny 20 ny volana febroary lasa teo taoriny ny fanafiana izay nataony nandeha anjola 4 mirongo-basy. Ramatoa mifana vao terabao ny iray ary atao an-tampon-tanàna ny Ranohira no nitrangana izany asa ratsy izany. Mivarotra enta-madinika moa ity ramatoa ity noho izao anamoany ainy izao vokatry ny herisitrana azo azy. Tamin'ny 2 ora maraina no nisehony ny tranga araka ny loram-baovao voaray olon-kafa no tadiavin'ny reto jolay ireto ka ilay ramatoa no niarany ny atezerana. Misaritava avokoa izy ireo ary misy ny vehivavy miaraka manao fanafiana amin'ny reto jolay ireto. Taorin'ny fanadihadiana nataony mpitandro ny filaminana dia lehilahy iray no fantatra anarana amin'izao fa tratra ny tao an-tranony avokoa any entana nangalariny ary efa heritaona izao. Entana madinika moa atao am-pivarotana no nentiny ary tsy fantatra ihany koa ny tedi-bola lasa amin'izany. Miandry ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny famoahana ny anarany izay jolahy izay. Eo amin'ny halafiny ara-tsosialy kosa indray dia iroso amin'ny fampiasana ny rafi-pampianarana LMD ny Université Anakatso ho an'ny taom-pianarana 13 sy 14 tanjana moa ny antsarana sy ny fampianarana ambony eto Madagasikara. Mbola tsy fantatry ny mpianatra amin'ny Antsipriany kosa izay rafi-pampianarana izay voakasika izany moa ny fakulté 7 eny Ankatso. Fanampanazavana miaraka amin'ny Nandriana Rajonson. Any amin'ny volana martsa any hoany no fidirana ho an'ny taom-pianarana 13 sy 14 sy 20. Efa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny fakulté sasatsasany raha toa ka eo am-panaovana ny adina faharoa na ny 2e session ny hafa. Hiditra amin'izay rafi-pampianarana LMD izay avokoa ny fakulté 7 misy eto Ankatso. Enitaona izay no efa nanomanana izany. Efa nisy ny fanafanana nomena ireo mpampianatra ity amin'ny ambaratonga ambony. Manodidina ny 200 izy ireo no nomena izay fanafanana izay. Miova tanteraka amin'ny fahazarana araka izany ny ireo mpianatra na ireo mpampianatra na ireo mpanabe rehetra tafiditra ao anatin'ny fampianarana ambony. Système LMD dia eo ny passerelle. Ny mpianatra ao aorian'ny semestre 3 dia afaka mifindra voafetra io. Ohatra izany manao science nat dia eo amin'ny semestre 3 izy mahafaka miova matematika na fizika zay passerelle. Ao aorian'ny licence izy misy atao hoe mobilité afaka mifindra établissement. Ny aty afaka makany amin'ny lettre afaka makany amin'ny ty, ny ato makany amin'ny politéque makany amin'ny agro. Zay rehetrarehetra misy comité pédagogique mandinika an'izay. Refesina amin'ny alalan'ny unité d'enseignement ny fahalalana amin'ity rafi-pampianarana LMD ity. Folatra amin'ny 12 ora ny crédit ho an'ny fakulté iray. Ny ray ampatelony izay ihany no iarahan'ny mpianatra amin'ny mpampianatra ao an-tsekoly. Ny fikarohana manokana sy ny fampianaran-tena no tena mibahan-toerana amin'ity rafi-pampianarana ity. Mahafeno 70 crédit zany ny mpianatra iray vao afaka mahazo ny diplômany. Mbola vitsy anefa ny mpianatra mahafehy izay rafi-pampianarana izay amin'izao fotoana izao. Inona zavatra fantatro momba izy? Tena tsy fantatro. Tsy hoe ho atao amin'ny lettre zao no mbola andalana mpanaovana an'le izy. Zay ihany zao fantatro. Dia ohatrohatra ny ahoana ny fandeha le rafitra raha fahafantarana azy? Dia tsy haiko zao. Hoe atao licence master anna. Resaka ny recherche amin'ny atao betsaka ohatratra le tamin'ny système teo amin'ny Hevitra iray mety amany olan'ny mpianatra amin'ny resaka vatsim-pianarana ve ny fisosoana amin'ny rafitra LMD. Ankoatra ny vatsim-pianarana dia ny rafi-pampianarana no mahatonga fitokonana matetika ety Ankatso. Mahakasika izay vaovao ny fampianarana ambony izay hatrany dia taorian'ny 12 ora izay nomeny ny mpianatra kantsy ny tompona andraikitra ny université dia fampiresahana isaky ny toeram-pianarana no nataon'ny mpianatra.
anatona ny ministeran'ny fampianarana ambony ihany koa izy ireo amin'ity herinandro ity naroso tamin'ny tompon'andraikitra moa ny olana rehetra ka amin'ny alarobia avy izao no iaonana amin'ny solitenan'ny mpianatra ny tompon'andraikitra ny fampianarana ambony mbola tsy misy araka izany ny fitokonana miandry izay fiaonana izay kosa avo iverina amin'ny fanapahan-kevitra indray ny mpianatra eny Ankatso fanampanazavana niatra ty amin'ny établissement aloha zany zao no efa vita satria tamin'ny herinandro teo nidina ifotony mihitsy ny équipe ny présidence zany naka ty amin'ny établissement tsirairay avy nakasika ny mesure horaisina amin'ny système LMD dia efa naroso tamin'ny zareo daholo zany ny olana misy isaky ny établissement tsirairay avy dia tafiditra ao anatin'izay ny resaka connexion anay amin'ny système LMD moa zany voalohany indrindra dia ny resaka bourse efa fantantsara zany zavatra fitakinay am'izao dia mbola andalo any aminy izay rehetrarehetra zany andamina izay resaka izay amin'ity herinandro ity dia makany amin'ny ministère daholo zany izay solitena 22 régions sy ny solidarité des associations pédagogiques amany olana fa saingy hoe mbola mety efa nisy équipe nakany amin'ny ministère tamin'ny herinandro lasa fa saingy tsy nahatratra olona mihitsy zany tany dia amin'ity herinandro ity zany mbola iverinanao an'izay foana zany zay. Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia niroso ny laharan'i Madagasikara teo amin'ny lafy ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety nahazo toerana fito moa isika tamin'ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taondasa. Eo amin'ny laharana faharaiky amin'ny valopolo no misy antsika amin'izao fotoana izao raha toka tamin'ny laharana fa valo amin'ny valopolo teo aloha amin'ny ankapobeny dia ny olana ara-politika no manasarotra ny fanaovana ny asa fanaovan-gazety vao marina moa izany tamin'ny zavanitranga tatsy Centrafrika, Guinée Bissau, Paraguay, Mali ary Maldives izay samy very toerana avokoa tamin'ny filaharany Reporters sans frontières. Tsy mpanao gazety ihany raha teo moa no anaovana ny fanadihadiana amin'ny fandarana asa ataon'ny RSF ka ahafahana mandresy amin'ny fomba tsy mitongilana ny zava-misy. Fanahy mpanazavana. Eny ny fanaovana ny classement iny zany misy fanadihadiana ataon'ny Reporters sans frontières RSF amin'ny olona maro samihafa eran-tany. Izy io tsy voatery mpanao gazety ihany no adiadiany fa misy avocat, misy olon-tsotra maro ohatra ny Madagasikara zao dia misy olona ampolony anaova fanadihadiana andefasan'ny questionnaire fanontaniana dia mamaly ireo olona ireo dia avy amin'iny valim-pahatena omen'ireo olona isan-karazany ireo no anaovana an'le filaharany fahafahan'ny gazety zany isaky ny firenena eran-tany. Mety hoe ny eran-tany koa angamba no mety ny aratsy koa tena fosika mety ny aratsy ny toerany sasany dia niakatritsika mety zany koa mety misy tsy fantatry. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia tsy tafita amin'ny dingana manaraka ny CNAP Sport Madagasikara tamin'ny fiaonany tamin'ny Liga Desportivo Molchimana avy atsy Mozambika teo amin'ny lalao miverina tamin'ny taranja baolina kitra efa lavin'ity ekipa ity moa tamin'ny lalao mandroso raha ny ohatra ny solitena ary nisaraka tamin'ny tsy nisy ny toko kosa tamin'ny lalao miverina izay natao tetsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina tapitra zany ny dia ny CNAP Sport eo amin'izay lalao afrikana izay fanadihadiana miaraka amin'ny Marjona. Ny farana treo ny dia ny CNAP Sport izay tompon-daka ny Madagasikara tamin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika rehefa nisaraka tsy nisy ny toko. Ny andalin'ny Sinekila ny tamin'izay 90 minitra tamin'ny fiaonana tamin'ny Liga Desportivo Molchimana avany Mozambika tetsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina. Tamin'ity lalao miverina ho an'ny tompon-daka ny Afrika ity eo amin'ny samy club izany. Tsy nahavita ny lalao mihitsy ny ekipa ny Titira Soanevo teo amin'ny 5 minitra ho an'ny fidirana voalohany. Tany amin'ny fidirana faharoa nefa nivoana naitaitra izay fanafiana izay. Saingy nisy ihany koa ny fahadisoan'ny mpianatra Tsatokazo ka nazahoany vahiny penalty ary avitry Leda Somatsara izany. Teo voataitra tamin'ny torimasiny ny ekipa ny Titira Soanevo ary nitarika ny fanafiana hatrany izy ireo. Nisy arzaka zany ny baolina tsara rindra noentin'ny Nono avany amin'ny ilany akavian'ny Kianja ary natolony ho an'ny Jimmy saingy tany ambonin'ny Tsivalamby avokoa izay rehetra izay. Raha fehezina dia nitazona ny tombonisa efa azony ny Liga Desportivo Molchimana avany Mozambika tamin'ny lalao mandroso ary notazoniny hatrany tao anatiny izay 90 minitra lalao miverina izay tombonisa azony izay ary nitondra azy ireo any amin'ny lalao manaraka indray amin'ny fiadiana ny tompon-daka ny Afrika. Hatreto zany dia mifarana treo ny dia ny CNAP Sport aveto Madagasikara.
raha nhitantsika amin'ny sary ty moa zany dia nanainga indray ny fanantenana ny mpijery baolina ve tsy mahamasina ny hafiaonana ny atao ny faran'ny anandro teo saingy taoriana ny ity tsy fahombiazany ny knapsa sport ity dia anisany disy fanantenana indray ireo mpity baolina kitra iroso moa amin'ny fifidianana zay filohan'ny liga amin'izao fotoana izao aneo anivo ny izany baolina kitra izany fa eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena dia io mahavita manainga ny kodiarana ny camionety entiny amin'ny impolo sy telonjato degré ao anatin'ny 2 minitra sy 7 sekondra no namitany izany miodidina 4 ny fiara ao anatin'izany fotoana izany io indray no zava-bita miavaka entina aminao amin'ity androany ity 让我们有请吉尼斯世界纪录英国总部的认证官 Ben Teratany sinoa miavaka miseho sy ny fampiasana ireo teknôlôjia vaovao IUI NIU mahay manodina fiara iny 4 amin'ny 17 degré izy ao anatin'ny 2 minitra sy 7 sekondra tsy ankiato ny kodiarana roa no miasa eto iazonana ny équilibre tao Beijing no nanaovana ny fampisehoana manoloana mpijery anarivony Teratany sinoa tondra fiara lehibe iray no niara-niatrika sy ny fanandrina taminy tany amin'ny dingana famaranana INU no nahazo ny diplôma Guinness tamin'ity taona ity izy no nahatratra ny tanjona napetraka mikarakara ny lalao antaonany maro no namerimberena ity lalao ity mialohan'ny atrehan'ny fifantenany efa sangany amin'ny fahaizana mitondra fiara ny lehilahy ka tsy sahirana amin'ny fikarohana teknika vaovao 33 Atran'ny fony zaza no tia milalao ireo karazana fiara haingam-pandeha amin'ny jeux vidéo ka nitohizana hatramin'izao izany. Sarotra ny anatanteraka ny toy izao raha ho an'ny olon-tsotra ary mety hiteraka lozana mety andratra mihitsy. Tsy azo andramana na ianarana ihany koa izany fa mampidi-doza. Ny lalao tahaka izao izay ilaina fiara tsara kalitao sy voakojakoja na ny kodiarana na ny tsindrisatra. Teny zava-bita tsara indrindrina ihany koa tompo-kilasy tokovavy ny tsika marana ny fotoana tamin'ity takariva ity ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalama avao hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapona ho amin'ny rabitso indray. ASEP Madagasikara fampindramam-bola